mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Fahamerabetsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ny tian'io ity anonao fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary ianao azo ery hatrany ka ny lalana izay ho diavina anie na sarotra aza ianao kosa tsy avelan'ny tompo irery fa azo ny fanjesena manjakariva. No andirantsika ny amin'ny lesona ny dia vavakisika ianay tsara indrizan-danitro mbola velom-pisaorana anao izay satria omenao ny teninao manjakariva ary tao amin'ny fanahinao masina mba handray izany mba azo hery mba hahafahanay mandresy ka eto izay kehitriny aoka tsy ho fahazarana fotsiny ihany anie izany fa tena hitondra vokatsoa ny fiainanay amin'ny andavanandro mihitsy aza anaran'i Jesosy amen. Ho teny lesonantsika androany dia manao i Jesosy ilay mpisolo vavantsika eo amin'ny fitsarana. Indray mandeha ihany no nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny mahafanatitra tsy misy kilema azy izay tolotra noho ny ota. Ny asa fisoronana ataony ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra no manamasina antsika ary satria niditra teo amin'ny efitra masina indrindra izy ankehitriny dia mijoro mpisolo vavantsika eo amin'ny fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny ota ny maro dia isofandroany tamin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Noho ny sorona sy noho ny fanelanelanana nataony no namahana ny olona ny fahotana. Tonga izy ankehitriny ho an'ireo izay tia ny fisehoany. Zava-dehibe eo amin'ny dravitry ny fanavotana tahaka ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny fifonana ataony ho an'ny olombelona any amin'ny fitoerana masina any ambony. Tamin'ny fahafatesany no nanombohan'ny asany ary taorianany nitsanganany tamin'ny maty dia niakatra tany an-danitra izy mba hanatotosan'izany antsakany sy andavany. Tsy maintsy miditra ao amin'ny efitra lamba amin'ny alalan'ny finoana isika. Tany no nidiran'i Jesosy ho mpialohantsika. Mitaratra ao ny fahazavan'ny hazo fijalian'ny Kalvaria, ao no mety azahoantsika fahalalana mazava kokoa ny amin'ireo zava-miasa ny fanavotana. Lafo vidy dia lafo vidy tamin'ny lanitra ny natanterana ny famonjena ny olona. Ny fanandrify amin'ny fitakiana lehibe indrindra ataon'ny lalan'Andriamanitra izay voadika ny sorona natolotra. Nanokatra ny lalana makeo amin'ny seza fiandrianany iray Jesosy ary amin'ny alalan'ny fanalalana ataony dia azo entina eo an-tsen'Andriamanitra ny faniriana marina avy amin'izay rehetra manantona azy amin'ny finoana. Izao ny tsarovy, ny drafi-pamonjena dia drafitra feno hoentina mamaha an'ilay fifanandrenana lehibe sy hamonjena n'ity planety ity amin'ny fifehezan'ny Satana. Ny fiainan'i Jesosy dia naneho ny fitiavan'Andriamanitra ny tontolo iray mila fanampiana sy ny tontolo iray hafa izay manara-maso an'izany. Maneho maharatsy ny fahotana ny fahafatesany ary koa mitondra famonjena ho an'ny olombelona rehetra. Manolotra an'ireo tombotsoan'ny fanavotana amin'izay rehetra manolo-tanana am-pinoana handray an'izany ny fanelanelana nataony ao amin'ny fitoerana masina izay any an-danitra. Izany tokoa ny tokony hifaliantsika manjakariva, tokony hananantsika fanantenana hatrany. Eny fa na dia maizina azy izao fiainana izao Jesosy kosa ilay fahazavana antsika dia izy ny fanantenantsika ilay mpisolo vavantsika eo amin'ny fitsarana. Ka tsy misy tokony hatahorantsika ny amin'ny ho avy ratsy ny fanadinoantsika ny zavatra rehetra izay efa nataon'ny tompo antsika tamin'ny lasa ihany. Dia iziko ianao nitombo finoana, ireko ny hitombo fahalalana, hitombo faharetana ny amin'ny Kristy fa efa tomotra ny andro. Amen. Iranay tsara indrizan-danitro mbola velom-pisaorana anao izay ny amin'izany teninao izany misaotra anao ihany koa izay manao ny asa lehibe izay ampihavana anay amin'ilay iray. Ankehitriny dia ray eo aminao amin'ny ray izay noho ny fitiavanao, noho ny sorona nataonao tao Kalvaria.
izay kosa amin'ny alalan'ny fanahinao masina dia ampitsahivy ao anatinay mandrakarivo izany fitiavana izany ka atsiaro izay fampandalo tokoa eto amin'ity tany ity voafetra ny andro ienanay ka okazay anananay dia entinay hanomezanay voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.